atolotra anareo anio ny fizarana faharoa sady farany amin'n'ilay tantara no soratany R Justin Marc. Tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay tilikambo mainty. Ireo anome aina ny tantara Lantosiliva Arioly miaraka amin'ny Faly sy Rakoto. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjariliva no nanady tosy. Tonga soamantsara eto tanànandray aty. Tontony ny zavatra niserana ny masoko fotsiny Antananarivo sy ny Kotaba ny marina. Gaga zao dada mahita hatafaverina sahanty. Nzako tsy hipetraka elaela fa avy hatrany dia hanao an'izay ahafantarako amin'ny fomba rehetra ny toerana izay mety ahitako an'ny Fareza. Nefa amin'ny fomba ahoana zao no ahitako azy? Tsaroako tokoa fa tamin'ny miresaka ny fanaovana farany dia nanonona anaran'olona hoe Ikaky Ranoko Fareza. Asa mety hisy ahalala ve izany? Izany hoe tsy maintsy mandeha lavidavitra any ambanimbany voalohany zany manontany olona izay hoe mety mahalala an'izany Ikaky Ranoko izany, satria mino marina fa mety hisy ifandraisany amin'izany olona izany Fareza ka tsy moro zany nefa efa nanolo tena ny hanampy anao ry Mamalisy ka tsy maintsy ataoko sy tanterahako na oviana ho vato. Tsy maintsy fantatro ihany koa ny marina momba n'ity Fareza ity. Lalina zany marina. Araka ny filazan'ny olona izay nanontaniako ka mahafantatra azy dia hoe mpilalao hodika gila sady mpitaiza dahalo ity Ikaky Ranoko ity. Ary any amin'izany tilikambo mainty izany izay toby feren'ny dahalo no misy azy. Any ho any amin'ny 20 kilometatra miala eto no misy an'io toerana io. Nefa toerana voadidina tendrombohitra mitombandavana no sady sarodalanak izany. Ary ny tena loza dia hoe tsy misy olona samy miditra izany toerana izany. Eny fa na dia ny mpitandro filaminana aza, satria sady lian-dratsy misy toy izany ireo dahalo mihery eo amin'ny tilikambo mainty io no manana ny hery ny maizina miaraka aminy. Anika izay mitetika hanafika azy ireo indray no mifandripaka sy mifampitifitra samy izy, raha mbola tsy tafiditra ny tompon'izy ireo akory. Loza zany marina. Dia inona no ataoko? Aleo indray andramana andrasana isaky ny andro tsena dia ho hita eo ka. Mevo atandako sy ihany akia misy lalanga ay ve ato eny ianao. Tsy zany fa tsena ange anio efa fantatro fa ahoany ka efa mivombonina ny ananga ho any atsena ry zalaho ka ahoana mba havelanao iaraka amin'ny zalahany avery Meva mba androany fotsiny rehetra fa anao inona ny koa ary ianao ka misy zavatra tiako hovidiana izay ihany ka tsy ampitondraina an'izay mandeha fotsiny any ary dia vita ka tsy mety ry Meva. Za ihany no mividy azy. Zavatra mba hatolotra ao ambadika ve dia olona anao saiko misafidy azy ka. Ianao tiako fa zavatra inona loatra ary izany surprise zany. Za no mahalala azy ka noho izany za no mividy azy sy manolotra azy izay olona tiako indrindra. Ndeha ary akia fa za ilany misaotra ry Meva. Ao ary aloha bizo kely zay fa lasa fa efa mamelona fiara ny zala zany mahita ny soa zay ry Meva. Tena reto ireo fiara tsy mataho-dalana fentindry Fareza. Tena izy tokoa reto. Ary Fareza ve zao mba ao anatin'ny ray amin'ireny tena tsara vitana fa io tokoa izy io anoloana amin'ny fiara faharoa io mihitsy. Andraso fa
hijoro eo tamin'ny mora tazana eto eny fa nijanona sy namonony fiara ary to mifamoro ivelan'ny fiara ohatrany hoe mifanome toromarika amin'izay tokony ho alesy hovidiny tsirairay avy angamba eny tokoa ireny fa lasa ny 4 ireny koa fa lasa ny 3 ifareza no sisa ndre fa nga efa tazany to manitsy manatona izy izany ary aloha tonga dia hobahanako eto fa to hiditra ato amin'ity magazay ity izy izany fareza ndre ezako n'ity tovovavy mibahana sy miseho malala ty fareza fa adinonao sahady nga ry lanitro dia tsy tsaro ny sahady ve tsy namala izy fa ilozany mandinika fotsiny ohatrany mamerina mitadidy fareza fa tsy tsaronao tokoa ve zay isonjara nge ty ay marina tokoa zany eno isonjara za mihitsiny ka tsy efa 10 taona zay no tsy niaonantsika tsony tena saika tsy tsaroko tsony marina andray tena azafady ry sonjara mbola tsy nisy herintaona kory azy zay tsy niaonantsika tsony ko 10 taona hoana zany very sonjara fareza zange matetika miandranao eto foana rehefa tsena ohatran'izao saingy indrisy fa tsy nahitanao tsony lalina zany ry sonjara toy ny efa ela be ataona maromaro lasa ny niaonako taminaoko ka ahoana ary fareza tadidinao ve ty tsaroka rojo misy sarina lioana tsy avy iny anao tokoa mory fareza saingy efa nomenao ary le nomeko anao mba nataonao aizy to tsy mba niambozonanao akory ay tokoa nisy an'izany andray to tsy tsaroko tsoniko andray kosa zany efa isak'izay mahatsapanyity rojo ity ambozonako ity dia enao foana ny tsaroko nefa zany ianao tsy mba nahatsiaro akory fa nataonao aizy ary le izy nataoko aiza tokoa moa tena marina raha tsaroko fareza kosa rojo tena sarobidy tamiko ange iny saingy noho ny fitiavako anao dia nomeko anao andray no everiko mba ho tianao toy ny tiavako ty rojonao ty izy iny nefa dia indrisy aza malahelo foana ary ianao raha izany mahazo matoky ianao fa hokaroako izay rojo izay ary tsy maintsy hitako ary ho hitanao fa tsy aly ety ambozonako ety intsony tsy maneranao hiambozona zavatra tsy dia azoko azonao loatra ary rehefa hitanao le izy dia averenao ty amiko fa ho averiko aminao koa ty rojo ny avitra ty rojo ny avitra rojo ny avitra to taitra be ianao vao naheno hoe avitra raha tsy diso iavitra ny tena tompon'ity rojo ty fa tsy fareza iavitra iza moa zany avitra zany anahy iny nefa to eny ino tena ahy mihitsy nomeko anao iza moa zany avitra zany ozy zany hoe tsy aovaoaniny zany le anarana mazava amiko avy hatrany fa tena tia olona mitonona ho farezi ty mihitsy no hiavitra zanaky mamalisy voalaza fa very nefa nahoana ny tsy fatany fa anarany zany avitra zany sa moto fanina eny ka na ny zavatra rehetra ny ainany tamin'ny fahazazany aza lazainy fa tsy misy tsaroniko tena hiavitra tokoa ty ary tsy isalasalana zany saingy ngamba voanodiny zany kiakiranoko zany ka tonga very tadidy tanteraka sonjara aleo aloha andefa sao dia tratrany salama resaka fotsiny aminao hoe tokalozany azo ako aza matahotra ianao fa tsy maintsy hitako ny rojonao ary tsy maintsy mahita hevitra ahafahako meona aminao raha vao hitako ilay izy eny ary ety atsena ohatran'izao ihany miandranao isan-kerinandro nefa raha tsy mampanina anao dia tiako atoranao ihany aloha ny tranonay so mantsy mba mety misy fotoana anelanelanandro ianao tokony hoe eo anatsika tena tiako tokoa ry sonjara tazanao ry reny rano ry atsinanany irery tazako tsara io ary tsaroko fa izotreny ny dianao tamin'ile ny ray andro nahitako anao ny lolosy bika avy eny ambony fiara iny
ka io rano ony nahitako irika hijanonana ka nafahako ny resaka farany taminao zay mihitsy ka raha tianao de asa raha tadidinao tamin'iny aloha misy tanàna voafefy zay misy kapoaka mijoalajoala maniry eo tokotaniny alohan'ny idinanao eo amorony io renirano io hitako tanàna io ka ao zany ianao no mipetraka ao zay no mipetraka ary fareza raha misy ilanao tampotampoka de ao mazava zay fa de amin'ny manaraka zany zay fa veloma sy sonjara veloma fareza hitako ny hevitra fa mandra-pahazony reto an'izay zavatra rehetra vidiny eto an-tsena de andeha hody aingana ka hisolo akanjo de hiantso an'ilay zandary fa nila bodirindrina aminay iny mba hiaraka amiko raha naika izy de anaraka ny diany reto amin'izay mba fantatro ny tena marina amin'izao tantara maiziny zao tena zay mihitsy rangano ndeha atao ainga ndriry sonjara sao de ho lasa tsy tratra eto tsony ny fiaingan'ireo saotra n'Andriamanitra lehibe fa nanaiky ny anampy ala izandary teo akaikinay ary mbola ny ampy zandary ray hafa namany koa aza araka ny filazan'izy ireo mantsy de efa ela mihitsy koa ny naharenesan'izy ireo siosiony amin'ity tombon-dahalo atao hoe tilikambo mainty ity na de maro aza ny olona no mahafantatra tsara ny zava-miafiny izy io saingy vitsy hono ny samy tantara noho ny antony tsy fantatra nefa de efa maro no mitondra faisana na very fananana na matimaty foana noho ny avitsiko ireo dahalo mitoby ao ny tombony ho anay aloha zao de ny ainga aloha kokoa no ireo fiara tsy mataho-dalana zahay ambonin'izany feno tendrombohitra ty toerana rehetra ity ka miolakolaka sy mioditina ny lalana izoran'ireo fiara fa zay kosa mandeha tongotra ka malitsinitsy manaraka an'izay lalamasaka fotsiny amin'izay mba afaka mitsinjo lavitra ny dian'izy ireo fa ny tena olana zao de ty za voatery manao ny fitafin'olona ty ambany vola avy aty amin'ity faritry tiako ontrany manelingely ala izy azony tsy mahazatra any nefa de tsy maintsy manao ohatran'izao aloha zany zay mba tsy hahafantarana hoe vahiny mitsikilo ny azo reo lazandary retsy aza moa ny tena mampimeko voatery mitafy boty fotsy amin'ny andro atoandro sy manao kapakiranyolona eny nivavaka no atao maro mba tsy ho azo tsampina ty zahay yavitra anaran'olo le fafandriko nefa tsy tsaroko hoe izy yavitra ny tena tompon'le rojo sonjara tamiko nefa de za zo mihitsy na miazy an'iny fa taiza tokoa moa nahitako an'iny rojo iny tohatrany hoe tonga ho azy de ty ambosonako ty fotsiny de meko ny sonjara avy eo de mety iray amin'ireo olona le fanotafianay ve zany avitra zany ka tiany aminy nangalako an'iny rojo iny nefa tamin'ny fomba ahoana koa ny nahalalany sonjara an'izany ka sa mety hoe avana na olo-pantany le avitra tompon'ny rojo mikorotana koa n'izany lohako zany sady tsy te hampiasa saina amin'izany koa ary le rojo ny sonjara nefa na ataoko aiza marina moa zay voatsaroko raha tafaverina avy nitady ireo zaza ilaina atao sorona tamin'ny fanambadiana Smiev zay nefa ny very mainana tanam-polo de vo tonga tato toby no natsipiko tare amin'le lavaka lehibe atsimo mivavado ny toby le izy satria to mampatahotra sy mampivarahojana zany foana le izy raha voajeren'ny masoko aleo efa hojereko raha mety mbola ho hitako ihany Coucou Arez, efa tonga ianao? Inona kiny fa voatana tsena tany Inona no mba netiny laniny? Ay, be de be atia. Ty lo ny anankiray.
ty farezy de tia ny manaraka faly sa tsy faly faloko ay fa holy kavina volamena tsara tare andray tsara n'izay raha avindamby zany a misaotra kia fa zao andeha saka kely aloha de andeha ery amin'ny tsy ny tanàna ery aveo fa misy zavatra mbola hojereko kely iny ianao ty very fareza tsy mba malala reraka mihitsy za nge tsy andeha lavitra fa ery amin'le lavaka lehibe tolozika fotsiny tsy lavitry ny vavahady be fidirana eto tanàna ery misy zavatra tsy maintsy jereko zay re eny karaha zany ary ho tonga inainy ianao de tsy lavitra eo koa ny tilikambo mainty ko manina mora mba hitondranao kely amin'le manga maniry eo tokotany tilikambo mainty eo mba ataoko lasary efa tena matio mantsy izy ao tsy maninona mihitsy ka raha za matahotra ianao fa tonga de ataoko raisibika mihitsy mitonga etoko amin'izay ianao madilo tsara ianao ty koa na omby aza lany manga raisibika kay ary aza manongo moa zay fa isaky aloha de anainga avy eo tieto le lavatozoka lehibe avy tery amin'ny folona 12 metatra tery avaratra tery any nanipen'le rojo ary avy etrany de tafiditra tato de aiza ho aiza zao ny mety ny tontona an'izay tena maizy mbe koa niny ato anatin'ny lavaka ato zany marina nahidina ato azy raha mba hahita ninninona akory raha izany aleo aloha eny amin'ny tilikambo mainty maka ny manga nampitondray meva ny sady manapakahatra maina iny eo atao jiro ato ka hevitra mety zay fa sady eo avaratry ny tilikambo mainty no feny tenina maniry azo rehatra tsara tena aloha zay mihitsy no toka zay efa ampy koa zay manga azoko zay ka be loatra aza reo ve de ho ataony meva inona daholo re ary aloha eto midina amin'izay ka oay fa mba inona koa reo zavatra eo amin'ny efitra kely eo amin'ny rian'ny tilikambo mainty reo aleo hoe pitetsy amin'ndratsaka azo mitsampana manakaiky ny tilikambo mainty ry eo zao ny tena mahatazana tsara ny ao anatin'io efitra kely io ka nitetiniana tsara zay to labozy labozy maromaro to tsy to tsy ampiasaina koa reto izy fa mipetraka fotsiny eto ka jereo reto sasany fefa tena feny vovoka no tsy fantatra hoe labozy tsony to efa mahay avokoa nge lany izy zany nefa to mbola tsy saroko nampiasa labozy mihitsy kaky ranoko rehefa le manao sorona eto amin'ity tilikambo mainty de atao inona fotsiny eo ary reo zany ka za koa ny ty asa saina amin'izany eo fa zara raha nahitany retiko akana ray aloha hoe tolotsolovana ny anatin'ny lavaka ao labozy be dehibe reoko ary misy ankolafiny ange izy zany misy eo ampovoany de ny sisa manatrika an'le avoany avokoa aleo amin'reto mba mahadidi eto ampovoany reto amin'ny makaka ndre ary mitsamba ny reto labozy anakoreto zany ka aleo sarana de le kelikely metiko zay ary aloha midina amin'izay tonga eto amin'ity lavaka be ty sady ako ale mijanona eto velana eto reto manga amin'ny mevy reto ary avy hatrany ty hiditra ao ato anatin'ity lavaka tya zay ary aleo arehatra amin'izay ty labozy ity ka
Zay oe fananinna teo azy zany fananinna mihodina amiko ny tany aman-davitra meva fa misy inny meva fananinna ianao oe tena torana taty marina fananinna ary meva fananinna ianao e tena tsy mahatsiaro teny ty aleo lovonjanaingana ka zay kiosako mahazava tsara ny ataondavaka dia aiza ho aiza zao ny mpitiany ndrojoinka mila avavana kely angamba reto vovoko reto fa mety ho efa tototrao zay azony efa ela loatra nipetrahany tato oay tsy mipetraka tsara amboniny tsy vato itsy vely izy andraso hoe io tena izy tokoa tika nitoana ny tikala izy ka tsy tonga taty amin'ny fanamban'le lavaka tsara ihany ny fisiny ty vatetira izany fa ratsy zany nanano sarotra ny fakaroana ny ty tatoka azo ty nitadiavina ka aleo mivoaka ataondavaka ato am'izay aleo ilabzy io irehatra efa tsy olany ho azo eo ve io ary alao jerena tsara eto amin'ny mazava eto ety izy solo fa metaly sarobidy izy tika mba tsy arafesina atao fa le sarina lehilahy mifanjika ity no somary miofo kely andray zay indray le hery hafahafa mampiorokototra amin'ity sary ty fa inona loatra ara ny misy tery finosiny izy ity andray marina miorona ny ototoako zany ho ariko indray ve ty tsy hanary an'ity tsomokiosaka ty nanahirana teo ve de ho ariko sady indray no mijery azy ty mihitsy no tsy zakako aleo ranga tonga de atao ambosona avy hatrany ary aleo mamonjy fotiana am'izay piaso velomomba meva fa naninona tato ary ty tena torana marina zay kosaka io fa niratra io fa nahatsiaro or meva ohatray meva naninona teo ohatray to iapa ry fa inona mahatatra anao meva ary tsangana ho izy ty ianao fa inona ny nazo anao tato meva ho tapitra eto ndrano ny asa ratsinao ry le tsy vaniny tya meva fa inony ty ataonao iny ny basy iny meva fa tsy misy fary le demony vely tya tadio avokoa ny nataonao rehetra nasianao fanadinonina zasany reniko ay marina tena niverina ny sainkala ratsy ty fa nahoana de ho sanatrio nisy nandrehatra vereo labozihany fanadinona zay nampirinina ao amin'ny tilikambo mainty tsy zay vo losa tena losa marina nefa amin'ny fomba hoana tsy misy olona na iza afaka havitan'izany raha tsy zasy ikakiranoko rery nefa raha ny amin'ny tokony ho izy de ny andro nanaovana famaty ro labozy ireo tamin'ny tompony tsirairay avy ka nitsofana ny labozy mba ho faty ary niala tamin'ny azavana no nialan'ny fitadidiana tamin'izay natao famato taminy ho amin'ny tsy fahatsiarovany tanteraka ny lazany ka iaina ny fiainam-baovao anatin'ny tsy fahalalana na inona toy ny ao anaty aizina ary tsy miveriny intsony zany raha tsy hoe arehatra indray ny jiro labozy iverenany ny azavana anisan'izany mevako nahoana ny nahatonga n'izao zavatra zao ary iny ty mampivandravandra fotsiny anao eo tsoroka aminao ry ngiaramangalahy fa na de raiko niteraka azy ianao de toy ny tsy namindranao fo tamin'ireniko sy zazanakao vavy tsy amindrako fo aminao koa efa toanao tsy mba fon'olombelona koa ny foko ankehitriny
ko dia amin'ny kafaliana tokoa no ampidikanao any amin'ny tomponao Losifera amin'ny alalan'ity basy ity. Be izay vitanao izay. Dray marina, tena loso tika, inona no ataoko? Tena tsy afa-mihetsika intsony aho. Aiza tsy nihetsehiko eo anoloana ny vava-basy ny kalahatsy vitan'ity. Hoay tena. Matesary le tsy vanity a. Miraranao todo soma tsara eo atratra ny Losifera. Meva. Tsy a. Hoay marina, tena misy bobasy ao trano zany ka. Fa misy inona ary? Ary tena feo meva nge zany mitomany zany. Aleoviny izay nange raha fa tena misy zava-doza mitranga ao trano zany. Meva, fa misy inona e? Meva, fa inona ny tato a? Ary to iaba raha mangala. Meva, fa ahoana zao e? Raha mangala tokoa io e. Efa nisy inona? Hitanao io ry Fareza. Ary zany nanapitra ny ainy tamin'ny alalan'ity basy aty an-tanako ity. Ory Meva, fa adala ve ianao e? Raha inao nge raha mangala io e. Andray marina ty lozanao ry Meva. Eny e, raiko nahitako masoandro tokoa raha mangala ry Fareza. Nefa mety tsy hametsina ianao raha fantatrao ny fahoriako noho ny zava-bitan'le tsy vanino tamiko hatramin'izay. Tsy azoko ny tianao ambara ry Meva. Fa iny dia tompona tranombarotra lehibe tao an-tsena tao ny Raibeko ry Fareza. Ary ny reniko ny sahana fandraisan'olona tao amin'izany tranombarotra izany. Araka ny fitantarany fony fahavelony. Ny sakaiza tamin'ny raha mangalany eny e, araka ny fitantarany ihany. Efa namamana fianakaviany eny nefa fa toa tsy mazavazava sy tsy fatapotsitra loatra ty raha mangala ty. Ary misy mihitsy aza ny sany laza fa dalo raha mangala. Ka na dia efa nitondra akibo azy eny dia ny sakanan'ireo ray aman-dreny ny fikasany anambady an-dramangala. Tsy nafaran-dramangala nefa izany. Hany ka dia nanao farateny hono izy hoe atero soma tsara aloha ny zanako mba handova, fa nareo mianaka kosa ataoko levina sy ototo mba amin'ny taolanareo. Ndray, eny, toy izany ny fitantaranao ry Meva fa mihaino tsara. Niverina tokoa raha mangala sy ny tarany rehefa tokony ho sasadimy taona teo eo a. Ary dia nitafehan'ry zareo ny tranombarotra ny Raibeko ary ny vonoiny tsy misindra foa izay rehetra azony tao an-trano. Ary nataony kila ototo izay mety ho fananan'izy ireo rehetra. Za sy nesy isan'ny niangana ary nentin'izy ireo baby taty amin'ity topo ity. Nanomboka teo dia fangilifirina ny iainan'ny reniko mandra-pahafatiny satria dia vony sy kapoka karavasy isan'andro no azony. Iainatra amin'ny fanodorana azy amin'ny vy mamay azy. Rehefa tsy mahatotosana tsy mahafaly fotsiny andramangala ny zavatra na fihetsika taony. Tena alozy zany. Ay ve ka tantara be toy izany ny fiainanao ty ry Meva? Ary ahoana ary no tsy nahitako an'izany e? Na dia izany aza dia niaina niaritra mafy tato nandritra ny 8 taona be izao iny. Taty aoriana dia rehefa tena leo tanteraka azy ngamba raha mangala dia nomeny ho vetavetain'ireo miaramila ireo iny. Ary nydroahany ala ao an-tompony tilikambo mainty avy eo rehefa avy nirarahany asitra ny vatany. Any ka dia tany akebakebam-bohitra tany na afatesany eny izay fahafatesana ny alohavan'ny fangilifirina tsy roa aman-tany. Izaho kosa nanahoana ry Meva? Tsy no heveriny mahazanany ahy fa zany nanapara ny filan-dratsiny rehefa tsy teo tsony eny. Ary nankaleo azy ireo vadiny maro hafa ao atoby. Raha mangala raiko ihany no nahaverin'ny fahadiovako ry Fareza. Ahoana hoe ry Meva? Dia sahany ve? Eny ry Fareza. Afa-po tamin'ny filan-dratsiny tamiko raha mangala vao nanolotra ho anao. Ndray marina, tena tsy napoziko. Nagagary Fareza dia toa tsy nampaninina azy tsy nosainiko akory izay rehetra izany raha tsy izany ratsy izao e. Toa tsy nisy ninina tsaroko mihitsy aza. Anio vao tamberina tatatsaiko avokoa ny lasa rehetra. Ankehitriny anefa fantatro fa tsy maintsy ho faty koa satria tsy hamela ao moramora fotsiny amin'izao zavatra nataoko izao ireo miaramila andramangala ireo. Romotry ny ody ratsy ny kaka ireo. Komandehana ianao miala eto haingana mba tsy ombonanao ho tamiko e. Fa za kosa efa vonona ny anarako ireo avako efa nelo lalana any akoatra.
de ana ary fareza fa mino fa efa tsy hoelantsony dia ikiadiny eto ireo miaramily ireo tsy romeva tsy amelanao virafirain'ireo miaramily reto na tsika miara maty na miarabelona andao tsika itsoka faingana dia ny mbola tsy tafavory zala dia itsoka ho aiza nefy fareza tsy ho lasa firy metatra miala ety kory ane tsika dia hofatin'ny levina sy mibasin'ireo miaramily ireo miangavy anao re amba navitra ny ainao ry fareza ny ahy efa safidiko izao fa aleo hiatrika rery izay azo aheto tsy manak an'izany ary meva tsy maintsy miaraka manavitra intsika ary tsy amelanao ireretonao vinanaovina tsy hoa andao tsika ary meva tsy misy resy tsy miady zany manavitra iny aloha zao mety andao zany avako zany na dia kely fanantenanany amin'ny atafa voatsika ato azy aho dia andeha ihany no ianao ry fareza etsy aokarika ianao fa eto ambaravarakely etsika no mivoaka ary avy hatrany dia manaraka n'le lalakely atsy anaty alaparatsy etsy ary zany vadiko zany fareza reny fa miroatra manenjika antsika ireo miaramila inona ny atao fareza matahotra tena re tokoa zalahy marina hoaiza re tsika hoay nizay fa manaboka basary zalahy fareza tsy aleo ve mijanona dia mitobobatany tsy hoaiza amin'ireo zay sika tsy romeva aza dia mora manary tokotoy zany ianao erezoma fa tsy misy manan-kilavo lefina mora foany zany eto dia hoaiza nefa sika tsy afaka mamonjy ny vavaditsika fa tonga dia raisy-potsiny avy hatrany satria mahitsy ny sady mazava loatra ny lalana any fa kosa ianavaratra ka anitsy ery atilikambo mainty fa vo afaka eo kosa tsy dia be aram-batsy kisilasila avokoa ny any varatry ny tilikambo mainty any azotsika fiainana azy anarinan'ireo miaramily ireo ndao ary mahagaga fa to misy ery hafafa manome fahasaina ka mahatonga tanjasaina na dia hoe be no fitseopetinaina toy izao zay sy meva ireo zany kely meva tonga eto tilikambo maintsika izao kely sisa dia azo amin'ire tsy aram-bato re tsika fa ireo zany re tsiry fareza reraka tsy afaka tsony mandeha any ianao mandehana manavotraina meva andao moaka kely sisa fa azaketraka toy io anao eo mitsangany zany vadiko zany atsangany fotsiny aho dia aleo hipetraka eo amin'ny hotely fisoroana ny tilikambo eo dia mandehana faingana ianao mitsoaka tsiry meva efa tena kaiky ingeo ny tsiry meva eo mitsangana fa tsy andaonao velivera nahoana mitsangana tsia fareza eo raisiko ny tananao tena tsy afaka tsony inge ahy omeo any tananao fa tsy afaka iandro fateto fotsiny tsika ry meva ary tsy mialeto aho raha tsy miaraka mihitsika roa eny ary way fareza fa ino ny ty mataitra mafy anao ry meva ty zavatra iambozonanao ty fa taizany nahitanao aniny zava-pady amin'ity hotely ty nge iny marina tsy maika hiampetondray ny losanjoatsika zany very meva ohatray marina ka tsy fantatro kory nge zay tena dika n'ity sary ambozonako ty azo fijaliana iny na lakroary fareza na ny maso koa aza mba sambany indray nahita toy iny misy soratra nge ny eto ambonin'ity sarin'olona mifantsika ity zany fa tsy voadiniko hatramin'izay andrasoko elo vakina fareza fa ino ty ataonao mandehana ho amitsoaka mba teninona koa ty anisy dia kevitolisy pekata monitsy miserere nobisy to tsy tsaroko maivana tampoka sy nahazo ery zany avo
avy nanonona nyteny voasoratra tamin'ity hazo fijaliana ity. Aleo averina vatsiana. Fa reza fa anio izy de cuitolis pecata mondi miserere nobis. fa reza maty aho. Oay, zany varatra mainandro marina. Oay, vaky nitesaka ilay hotely ny tilikambo mainty. Nirehitra ny tilikambo mainty ny latsahan'le varatra teo. Meva, tsy naninona ve ianao teo e? Tsy naninona ka. Fa reza jereo ny poa varatra ny tilikambo mainty ka ny zara roa ny hoteliny ary nirehitra ny tilikambo mainty. Fa inona ny antony izao e? Mahagaga. Ohatran'ny hoe le teny tononiko tao anatin'ity hazo fijaliana ity teo nampilatsaka n'iny varatra iny ka na namontsamontsana ny tilikambo mainty sy ny hoteliny. Fa reza variana loatra tsika re miaramila manenjika atsika. Ohatray, eny tokoa marina. Faiza zala oromeva ariny zany popasy tsy ak zanona sy tabataba zany. Andraso io tazaniko. Oay marina. Tory zala samy zala ndray mifampitifity fa ahoana aromeva. Oay, tena mahagaga tokoa. Oay, fa maninona tampoka teo azany. Oay, meva. Fa reza fa maninona ianao e? Fa reza oay, tena le karapoka tamotamo fa reza marina. Ndraso hoe vonjeko faingana. Fa reza fa naninona ianao e? Aiza zany? Fa reza aiza e? Zay fa natsiaro izy marina. Fa reza mbola eto amin'ity tilikambo mainty ihany sika. Fa inona no nahazo anao tampoka teo e? Ary marary be ny lohako. Marary. Avia tsy makaina tsara eto aloha eto ianao e. Marary ny lohako romefa. Efa afaka angehtsika e. Efa mifamono izy samy izy ao rehefa avalontsika raha vao nirehitra ny tilikambo mainty. Zay vao tsaroko romeva. Zay vao niverina tamiko ny fitadiako e. Fa reza tsy anarako zany. Tsy zany ny tena anarako fa iavitra romeva. Zany e, iavitra ny tena anarako. Andray marina, i dada sy neny. Aiza zao dada sy neny e? Dada sy neny ahoany? To efa 10 taona maro ny tsy nahitako azy ireo tsony. Mbola velona ny any ve izy? Fa ino ty lazainao ry fa reza? Zay vao tsaroko romeva. Efatra na 5 taona teo zay nisy nidariko raha vao nivoaka ny sekoly anarako tany Antananarivo. Teo de tsy nahatsary ny ninona tsony raha tsy efa tonga n'ireo miaramila ny Ramangalara ino taty amin'ity toerana ity. 5 laza io niara-nentina teto. Nitapenana ny masonay rehetra ary nifatorana tongotra matanana. Araka ny resaka renay de hoe atao sorony eto amin'ity tilikambo mainty za io fananganana n'ity hotely ity raha tilikambo fotsiny no nijoro teto teo aloha. Ary vato maromaro fotsiny no fanaovana sorona. Oka fa tsaroko. Fa ahoana romeva? Teo am-panatanterahana ny sorona nefa de solivatra ny antsy tena tanany kakranoko raha iny anindrona ny fonao iny izy. Zany ve? Ary navo azy zany. Teo de najanona avy hatrany ny fanatanterahana ny sorona. Fa izy efa voalohany ihany no voatolotra kakranoko ny masina. Ianao kosa navela satria hoe mahery vintana loatra ka tsy mety ny anolorana anao ho an'ny masina. Marina tokoa n'izany romeva. Eto vao tonga saina fa ay moa noho izany na tonga ny aba Ramangalahy ilaza matetika amiko hoe mahery vitana. Ary no ianao manan'izay vitana sarotra lavoiny izay araka ny finondry zareo de natao isan'ny miaramila tato amin'ity toby tilikambo mainty ianao.
ary nitolorina fahefana ho baiko azy ireo mihitsy aza, ary anisan'ny olona manana ny toerana ambony ao aorian'ny Abaramangala sy Kiakiranoko atao anatin'ity toby-ty indrindra. Ka zay no nahatonga anao ny fitenao zanak'i Abaramangala rehefa avy nisorina izy ireo taminao fitadianao. Ka fa zay vao tena mazava amiko ny zavadrehetra ary meva. Ny fahamaizan'ity hotely ity no nampodindray ny saiko, satria levon'ny hafa avokoa ireo labozia ny fanatonana tao anatiny. Labozia ny fanatonana hoe Fareza? Eny ry meva. Eto vao tsapako fa nakako labozia iray tao amin'ilay efitra kely ambony amin'ny tilikambo mainty sy nandretako izany ny enoko fa nahampifony fitadianao ka nahatonga anao nanapitra ny Andramangala rainao. Ary ny fahamaizan'izy rehetra tao vokatry ny firetan'ny tilikambo mainty no namoy ihany koa ny saiko izay tao anatin'ny toromasom-panadinona tanteraka. Ireo miaramila sasany izay nitazomy mantery tato amin'ity toby-ty mba ho saribako ny Ramangala ka nahatonga an'ireo miaramila ireo ifamono izy samy izy. Rava ihany ny tepolo maizina ry meva. Ary misokatra ao antsika ankehitriny ny varavaran'ny fahafahana. Fareza, faly vovonitsika. Hoay, meva, tandremo fa Kiakiranoko ivoanao io. Meva, tandremo ry meva. Maty, tena maty meva marina. Andray, tena korobako ny balan'le demony velona ity izy. Andray marina, ary za eny fa noingany koa ny basony amely tena tsy afaka miala tsony marina fa eto ny lohan'ny vava-basy tanteraka. Le ty tsy volombolon'izay tsitsitsitsy mihitsy ka. Eny, mitsipitsisa no azo atao. Matare! Ay marina, fa ahoana koa ny zao to tsy naninona akory Kiakiranoko ny tifitrandraй no lavo fa ahoana iza no... Fareza, tsy naninona ve ianao? Ay, to sonjara. Ie, sonjara. Za ve manofy sa tenenao io Tsy manofy akory ianao ry Fareza fa tena za tokoa tia sonjara. Amonjy anao no nahatongavako ary isoroko ny tompo fa tonga ra-potoana. Sonjara, fa tamin'ny fomba ahoana no nahatongavanao taty? Mandeha nalofin'izao ty vehivavy voatifitra ty fa mbola resaka lava be zany andao avy eo azaveko aminao zany. Entiko. Meva, nanahoana ianao Fareza, faly ary Fareza, rava ihany ny tilikambo mainty vita amin'ny valivadika. Meva, ankehitriny dia hody ampiadanana anarak'ireo afako efa nelo lalana. Tsiro meva, tsy ho faty zany ianao sanatria ve dilaozanao tokoa tsy manaka an'izao tsiro meva. Tomany any ianao misotra an'Andriamanitra azy ianao fa afaka. Raha ny momba ny fanambadiantsika indray ry Fareza, fanambadiana amin'ny vamin'ny demony ireny ka zava-pady eo mason'Andriamanitra. Ndehana fa mitsodrano anao ahitsy izay anjara saza ho anao. Ny vavaka kosa no angatahako aminao. Mivavao mba tsy ho tsarofan'Andriamanitra ny fahotana vitako tao anatiny tsy fahatsiarovatena. Meva Fareza, meva Fareza meva onka izay ry Fareza, tsy ampiverina ny matsony ny ranomaso lasa venao ry meva. Mivavaka sandratra ho azy mba tsy ho tsarovanaNdriamanitra ny elony araka ny fangatahany taminao. Nenanao ny foko ry meva, nitra vitsimonja nahafahanao anatin'ny aizina ka nahitanao ny mazava dia
ny kipsady ho any amin'ny mandrakizay ny masonao mba miangatra loatra ny vitany. Eny mivavaka ao anao toy nangorahan'ny Kristy ilay jiolahy fantsika teo anilany sy namafany ny elony ary nanomezany azy ny paradisa ho nangorahany anao koromeva ka mafany ny eloko ao ka ho maty eo anatrehany ianao ary izandray ny fanahina ho any paradisa ny lanitra izay misy ny fahasambarana tsy mety ritra. Amen. Mandry ampihedanana ary meva malala. Fareza, andao bataitsika aloha ny vatamangatsika n'ity vehivavy ity dia andao hialaingana eto fa ohatran'ny nianjera ange ty tilikambo mainty ity zany angana ianao. Entoko. Hoay marina. Raha tarakelitsika dia tao. Fareza, efa voababon'ireo zandary niaraka tamiko avokoa ny sisa tsy lavin'ny bala tamin'ireo dahalo rehetra tato amin'ity tobo ity ka tokony hiomana hiala eto tsika. Tsy miala eto ary sonjara. Raha tsy efa voalevina no soma tsara no fomangatsika ny mevy. Andao ary rehefa hanampy anao ary Fareza. Vitany amin'ny endry sonjara fa misaotra betsaka anao. Raha azoko ataony milaza zao hoe enao no ilay mesipanavitra dia izay no ilazako anao. Tsy misy fisaorana rery Fareza. Nanenenako hatramin'izay ny tsy niambozonako nyity rojinao ty sonjara fa ay tena nanavitra sy namonjy ahy tokoa izy ity. Tsy zany ry Fareza. Fa hola ry sonjara. Tsy izaho tsy iny no namonjy anao fa ilay Andriamanitra nanao an'izao rehetra izao. Ny ankoatr'izay fitaovana fotsiny aminy fa raha tsy izy no niasa teto androany ry Fareza tsy ho nisy izao zavatra rehetra izao. Noho izany izy no omeo voninahitra fa tsy zaza itsinitsinina sy mbola andevon'ny hoti ity. Fa hono ry sonjara. Tamin'ny fomba ahoana tokoa aloha no nahatongavanao taty amin'ity toerana ity. Efa hatramin'ny maraina avy teo an-tsena iny nareo no narahanay ry Fareza. Ay. Azo tonga ty izao. Vao ningadina teto izahay no narepo basy voalohany ary indreny ianao sy ody vehivavy maty io ny olo mahitsoaka avery amin'ry tanàna ambany ry no tazanay avery amin'ry aram-bato lehibe ry. Ary dia niezaka ny hamonjy anareo izay kanjo zavatra tsy namposina no nitranga dia le varatra nipoaka mafy ary nandoro ty tilikambo ty teo iny. Soa ihany aloha fa nalako tonga teto aminao fa efa tazako avery le la antitra hitifitra anao teo iny. Soa ihany koa fa tonga dia haiko tsara nampiasa n'le basy nomen'ireo zandary ahy. Io lahy antitra voatifitra teo no hitsaka ranoko mpanao ody sy manana ny herin'ny maizina miaraka aminy ry sonjara. Izy no mpitaiza ato anatin'ity tobo tilikambo mainty ity. Izy zany le hoe kiaka ranoko tena malaza. Izy indrindra malaza ho tsy laitram-bala izy io. Saingy gaga fa ny basinao no nandavo azy. Mazava be zany ry Fareza. Fa hoana ry sonjara. Satria raha ny herin'ny maizina samy herin'ny maizina no ampediana dia izay mahery kokoa no mandresy. Indrindra moa fa raha ny herin'ny tenan'ny olombelona fotsiny no ndeha hifanandrina aminy dia hosa tokoa. Fa za kosa tsy nitsahatra ny vavaka sy ny talao tamin'Andriamanitra. Nanomboka tamin'ny ialana teny an-tsena ka hatreto amin'ity toerana ity. Ay, fa hono ary sonjara. Inona loatra ho any nanosika anao anao viveriny aina taty amin'ity tanin'ny lian-drato izao ty? Noho i mamalisy reninao. Mamalisy? Ie. Fa taiza ny nahalalànao ny reniko ka? Ity rojo nomenao aty nampifankalalanay ry Fareza. Tsy mazava amiko ry sonjara. Andraso fa ho tantaraiko anao ny fanenanay ary. Dia izany sy izany ny aonanay ry Fareza. Sonjara. Dia tsy hitako tsony izay fomba hisorako anao fa tena lehibe loatra izao zava-pitanao tamiko izao. Eny aleo iny ho any amin'izay fa mono ahy. Efa mazava tsara aminao amin'izay zany nahatonga ny fiteninao tsy hitovy amin'ny an'ny olona aty amin'ity faritra ity. Aza matahotra ianao ry sonjara fa efa tsy lay fareza tao anatin'ny fahaverezan-tsaina intsony ty manoloana anao ty. Fa hiavitra izay mahafantatra tsara ny momba azy rehetra.
anarana tao anatin'ny fahaverezana tanteraka izany faharezy izany fa iavitra ny tena anarako na ampisalorany ray aman-dreniko a. Iavitra tena faly be a. Indro ity amin'izay ary le rojonao fa ho averiko aminao sady efa vita koa ny asany. Ifareza mantsy no nanome azy ity fa tsy iavitra izay tena tompony. Satria rojo faran'izay tsy sokindrindra izy indro Sonjara ka tsy tiako embozonan'olona fa tsy izay olona nofinidiko. Nofinidinao tamin'inona ry Iavitra? Ambozina amin'ny fitiavako ry Sonjara. Fa iny dia voageja, tsy afana aneo ny safidiko fa ankehitriny kosa efa afaka ka indro averiko aminao toy ny nanorako anao fa iny azoko iny fitiavako anao ry Sonjara. Ka ekenao ve ny mbola iambozina azy iny? Tsy haiko, izay tianao. Lazao moa hoe moa mbola afaka teny aina ilay nofinofiko hatr'izay taminao ary Sonjara. Efa zatra ny ambozina ny aminao rehetra ry Iavitra ary mbola te hiambozina azy mandrakizay. Raha toa tena mifono tokoa no anoloranao azy amiko. Misaotra ry Sonjara. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany R. Justin Marc. Tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay tilikambo mainty. Ireo nanome aina ny tantara Lantosiliva Arioly niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjaroliva no nanaditosa.